Zaho zany ny reny miteraka ny Berija. Ny antony zany antsoina anareo mpanao gazety zany dia mba hampitanay ny alahelonay sy ny fitarenanay, mba mangataka re zay tompo aminareo mpitondra mahefa mba hanafaka, mba hamoaka ny zanakay amin'ny fitsarana rapitso, mba tsy handefa azy any am-ponja. Satria ny antony i Berija zany dia mpianatra teto Antananarivo efa misy 9 taona mamarana ny fianarany izao. Afaka 5 volana eo zany dia hanao ny doktorana zany i Berija. Ka ohatrany ezaka tsy nisy antony zany ilay ezaka nataony ray aman-dreny na mpianatra azy nandefa azy tetỳ Antananarivo. Zay zany nanao aina tsy zavatra mihitsy zany nitady zay mba anohanana azy amin'ny fianarana. Ka eto ampamarana indray zany izy vao tratran'izao trangan-javatra izao ka mampalahelo anay sy mampitarenanay aminareo mpitondra fanjakana. Dia faharoa i Berija zany dia mba anisan'ny mpianatra teto tsy ary nanao dega, tsy ary nanao korontana izy, fa niezaka nandamina izy teo anivon'ny anjerimanontolo tamin'ireny grève rehetrarehetra niseho teto Antananarivo reny. Dia ireo mpitondra fanjakana ireo zany na tamtetezamita na ireo mpitondra amin'izao dia niara-niasa taminazy, naniraka azy nandamina ireny grève rehetrarehetra ireny, natany mazenga azy. Za profon'izany dia madame ministre ny fampianarana ambony zao no naniraka azy, angamba misy 7 na 9 nandeha nandamina iny grève, zay grève nafatesana mpianatra maromaro ihany angamba. Dia izy sécurité nenanany Berija fa ny vatany samy rery dia nitely zay voaka ny vavany. Zay ihany zany no fitaovana ananany Berija zany nety nandamina reny grève reny. Ka nahoana ary amin'izao fotoana izao ny zanako izay nanampy azy ireo tamin'ny fandaminana rehetra mikasika ireo mpianatra eo anivon'ny université maneran'ny Madagasikara no sangorona alefa ny tsy hafa. Zany hoe tsy ho vitan-janako tsony zany ny fianarany raha sanatria ka gadra zany no ovaly sy cadeau ny asa izay nataony Berija tamin'ireo mpitondra mahefa amin'izao fotoana izao. Ka malahelo za reny, tena malahelo za.